Fomba hafa tanteraka indray kosa mitombo-tsiako izany ireo lozam-pifamoivoizana nandritra nyity vanim-potoanan'ny fialan-tsasatra ity, midina ifotony manome toro-dalana ireo mpamiliny avy eo anivon'ny zandarmariam-pirenena omaly teny amin'ny lalam-pirenena fahaefatra teny. Nanao tovakana sy nisesesy ny lozam-pifamoivoizana teny amin'ireo lalam-pirenena raha vao nikadona ny fotoan'ny fialan-tsasatra. Teo anatrehan'izany dia nidiny fotony teny amin'ny lalam-pirenena fahaefatra iny omaly teo anivon'ny zandarmaria nanao mifanentanana ireo mpamily ny fiara-pitatitra. Anaovana zao itsika zao zany raha ohatra ka tsy vina manokana dia zao ao anatin'ny fotoana fivezivezen'ny olona zao satria vacances. Ary ny tranga izay misy eto dia tsy amin'ity lalam-pirenena fahaefatra ity ihany fa manerana ny circonscription gendarmerie an'Antananarivo araky ny baiko manokana ny général commandancière dia mazava fa tsy maintsy mihena ary farafaharatsiny tsy maintsy foanana ny lozam-pifamoivoizana ary farafaharatsiny zany mihena izany loza zany araky ny baiko voarainay ka atao anatin'ny circonscription gendarmerie Antananarivo zany dia ahitana an'izao fampatsiahivana rahantsika mahita eto zao ampihenana an'izay lozam-pifamoivoizana zay ary tsy anatin'ny fotoana izay vezivezeny olona amin'izao fialan-tsasatra zao ihany fa mitohy hatrany amin'ny faran'ny taona ary mitohy andavanandro satria anaty miasa gendarmerie tanteraka ny fanaraha-mason'ny lalana dia tsy misy fotoana itsara an'izao zany fa mety noisany olona no mety mivoova arakaraky ny abetsahany fivezivezeny fiara. Entitra ihany koa ny zandary teo ampisavana ny mombamomba ny fiara ka isan'ny notakina tamin'izany ihany koa ny mpamily faharoa na fantatry ny maro amin'ny hoe doublage. Nisy tokoa ny taxi brosy tsy nanana izany ka voaterina janona ny fiara. Niary ny fahatongavan'ilay mpamily faharoa araka izany vao afaka nanainga sy nanohindiany ity taxi brosy tratrany izany. Raha ny lalàna dia mila doublage ny taxi brosy ao anatin'ny zotra nasionaly raha toa ka mihoatra ny 400 kilometatra ny halaviran'ny lalana. Tsy azo atao amban-javatra ihany koa ny momba ny torimason'ny mpamily ka izany no isan'ny tsy maintsy isian'ny doublage. Ny tranga lozam-pifamoivoizana rehetra zay misy dia mahery 70 isan-jato no farerahany mpamily satria lava be zany fotoana na ny lalana hitondran'ilay mpamily tokana an'ilay fiara ary voalaza moa zany araka n'ireo fitsipika fa isaky ny mihoatra ny 400 kilometatra zany dia tsy maintsy misy doublage ka fantanina hoe manaona ny taha dia hita zany fa ny lozam-pifamoivoizana rehetra zay miseho dia matetika mihoatra ny 70 isan-jato dia ny farerahany mpamily na ny tsy fitandreman'ny mpamily mazava ho azy moa rehefa reraka ianao dia mihena ny fahafahanao mitandrina dia miteraka loza zany. Teboka iray hafa isan'ny mampiteraka ny loza ihany koa ny familiana mpamily fiara mandeha lavitra izay tsy mbola zahadalana. Nisy ny loharam-baovao izay voaray fa ny tompon'ny fiara na ihany koa fianakaviana no mamily ny fiara. Izy ireo anefa dia tsy zahadalana sy tsy mbola ampitraikefa amin'ny familiana fiara ka mitera-doza. Ny fandehanana mafy sy ny tsy fanajana ny afaka hanam-pandehany koa dia isan'ny miteraka ny lozam-pifamoivoizana. Manoloana indrindra ireo lozam-pifamoivoizana izay nisesisesy tato anatin'ny 2 volana izay dia manentana ny rehetra indrindra ireo mpandeha ny zandary eo anatrihan'izany hitenin'ny mpamily raha toa ka mandeha mafy izy ireo hisorohana ny loza na ihany koa misy ny tsy fanarahan-dalàna ataon'izy ireo.